Efa tena sasy mihitsy inonao jerefa nanao tsy taitra tsy mainka voadona izy a avy avanana ny tongotra miarahaba tsika malagasy satra betsaka ny voalohany indrindra moa ahavitana zavatra ohatra reny zany a dia amin'ny fanomanantena satria ny fanomanantena tamin'ity indray mitoraka aty a somary ny lavalava kely ny fanomanana ekipe nasionala tamin'ity dia normal nahazo aina ny mpilalao sy ny rehetra ny condition nenanay tany koa tsara zavatra rehetra nenanay tany zany tsara sy indrindrindra ny kianja tena tsara afaka hanaovana zavatra tsara ny kianja dia toe-tsaina moral natanjaka tsara satria le match préparena tany no entina préparena ny GDG dia tena tao hoe tena tao ampiakarina tena farany ambony mihitsy ny moral tany. Nisy nikitika ihany tany satria mba tsara koa zavatra vita tany dia be dia be nikitika ohatrohatra hoe misy cadreur avy any Turquie dia misy koa any Algérie dia any France koa misy dia amin'izao moa hoe mbola mandinika tsara ny tokony atao sady manomana ny tanjona oman'ny bary amin'izao indrindra fa io GDC io. Fahitako-ny lalao amin'ny Congo aloha tsy ho mora ilay izy satria tsara ihany nahavita an'le toerana natao tary amin'le mba nahazo niveau fa tsy mety tsy hitovy amin'le niveau tany niveau any Congo satria le tary tsy dia misy professionnel ohatran'izay fa ny any Congo izy mbola misy professionnel any Europe any zalahy dia tena mila manamantena bebe kokoa n'le natao tany Afrique du Sud zany ny mpilalao-ntsika malagasy. Ny herizika ataoko hoe tsy mahadiso raha miteny hoe efa nahazo morala tsara tany Afrique du Sud dia mety afa-miatrika tsara ny lalao any Congo. Afaka teny malagasy dia mety mila manao ezaka tsara zany zay vao afaka miresaka hoe eo ny vokatra mahita azy. Ny teny azo lazaina farany hoan'ny mpankafy zany a tany Afrique du Sud zay mijery message be dia be amin'ny Facebook misy ny mpankafy tena tia misy ny contre amin'ny fomba filalaon'ny équipe nationale malagasy amiko zany reny a matoa mi-contre ny olona dia hanana ny tsara koa fa tsy hoe jerena amin'ilay mi-contre fotsiny hoe contre dia tsy tia fa mety tia izy matoa mi-contre dia hanatsara kokoa an'le équipe antsika malagasy dia raha amiko reny tsisy mesana tsiny an'ireny zahay mpilalao dia mahay mandray an'ilay zavatra reny hanasoavana an'le football eto Madagasikara. Misaotra betsaka ny mpankafy sy ny olona malagasy tia baolina rehetrarehetra. Kabonomong very easily there. Yeah, again, Simuri Bombola. Little bit slow, left footer. Great goal, Madagascar. Clinically done, beautiful build-up. And that's the kind of finishing that you need at this level.